dia amitina an'ilay tenin'Andriamanitra teo izay voalaza teo atao amin'ny Deutéronome 7:20 dia misaotra ny rahavavy rehetra izay efa namitina teo koa an Jesosy ny voninahitra. Dia araka ny titira ambony dia milaza hoe ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na mitaona ny sasany hivavaka aminy. Dia eto amin'ny andininy resako famotinana zany eto amin'ny andininy eto amin'ny andininy fahaefatra. Andininy faharoa amin'ny Safaty. Raha misy tahiny misy mpaminany na mpanofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika hanaraka andriamanikafa izay tsy fantatrao ka aoka hanompo azy isika na dia tanteraka zany famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao dia aza miaino ny teny zany mpaminany na mpanofy zany fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitrareo ahalalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Amen. Io zany ny resako famotinana. Araka ny hitantsika moa fantatsika fampiankina foana ny tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly. Misy ny nofy tsy avy amin'Andriamanitra ary mpaminany moa zany dia azo lazaina hoe mpaminany dia matoa izy maminany mahazo révélation, mahazo nofy avy amin'Andriamanitra ohatra. Fa raha hitantsika izay rehetra nanaradian'i Jesosy dia itenenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana. Fa kosa tsy mitovy. Misy nefa ny nofy tsy avy amin'Andriamanitra, misy koa ny nofy avy amin'Andriamanitra. Misy ny faminaniana tsy avy amin'Andriamanitra. Araka ny teniny any amin'ny Matthieu dia nilaza an'izay hoe tsy izay rehetra manao tompotompo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony ray izay ny an-danitra. Misy ny naminany. Misy ny teny hoe zay efa naminany tamin'ny anaranao, zay efa nandroaka demonia tamin'ny anaranao. Be dia be ny lazain'ilay olona zany satria tsisy fantatra izy nareo izy Jesosy. Mialamiko izy nareo izay mpanao meloka. Satria mety hoe maminany ilay olona, mety hoe mahita fahitana, mety manao fahagagana nefa ilay izy tsy avy amin'Andriamanitra. Ahoana ny alalantsika izay efa nanazava teo rahavavy moa izay hoe izao toetra ilay fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsia. Ny devoly dia mahavita fahagagana, mahavita famantarana, afaka mampanofo koa izy, afaka ampiasainy raha olona ianao tsy matahotra an'Andriamanitra, raha olona ianao tsy manana, tsy mandeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana, afaka ampiasan'ny Satana, afaka ampahitany fahitana, fahagagana, manao famantarana be dia be. Fa io fantatra foana, tsy maharitra. Mety vetivety izy manao an'io fahagagana io fa vetivety izy tsy hitantrony. Anao maminany be izy. Fa ny hafarany iny tsy maharitra zany fantatra foana satria tsy ao anatin'ny fanahin'Andriamanitra. Araka ny tenenao amin'ny Jona 1:4 fantaro izy ny fanahy rehetra na avy amin'Andriamanitra na tia fa ny hamantaranareo ny fanahy tsy avy amin'Andriamanitra izy dia izay tsy nino fa Jesosy Kristy tompo no zanak'Andriamanitra. Maro tokoa ny olona manana an'izany hoe manana ny hoe faminaniana, fahagagana, famantarana nefa izy tsy ao anatin'i Jesosy. Nefa izy manao fahagagana izy nefa izy mbola miaina amin'ny fijangajangana ohatra, mbola miaina amin'ny halatra, miaina amin'ny kolokolo nefa izy manao an'ilay manana an'ilay hoe maminany, maminofy. Fa izay no fahatarana hoe tsy avy amin'Andriamanitra izy. Dia mbola ao anatin'izay hoe fanaon'izao tontolo izao mbola mifangaro ao aminy. Dia nefa raha hitantsika raha mamakytsika ny Baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia tenen'Andriamanitra amin'ny nofy sy amin'ny fahitana. Fa kosa ireo tsy naminany amin'ny resaka hoe volabe, misy volabe ty anareo dia tsy zavatra anjoanareo fa tena hoe hiadana ianareo, tsy zavatra ampahory anareo no. Raha vao zany dia tonga dia fantatra hoe faminaniana santo. Fa tsika koa tsy afaka ilaza hoe Jesosy tsy afaka hiteny amin'ny nofy fa miteny, Andriamanitra miteny amin'ny nofy, miteny izy mampahita fahitana izy. Fa mila fantaritsika nefa izay zavatra izay. Fa mora fantatra io satria mila fantatsika ny vokatra. Misy vokatra ve ilay izy. Misy vokatra eo amin'ny fiainana, mety miteny izy hoe zao nefa tsy hita vokatra eny amin'ny fiainana ilay zavatra teneniny.
dia mazava ho fa fanaisan-doko any ao anatiny fa le zavatra teneninao iainanao le zavatra pahitan-dompo anao mpahalalany anao iainanao be dia be zany dia hoe ilazan'ny tompo eto ary izay no izahan'Andriamanitra toetra izahany toetra hoe na dia izay koa ary tsy hiankina amin'izay tsika satria hoe manofo foana na hoe maminany dia hiankina amin'iny fanomezam-pahazavanay dia lasa iny no ireharehanao tsika tsy afaka mirehare satria Andriamanitra no manome an'iny atsika manome an'io fanomezam-pahasoavana io atsika ka tsy afaka hoe iny zany no entintsika hoe ideraderantsika ny tenatsika satria lasa tsy Andriamanitra tsy hita tsony fa lasa ianao zay mahatonga azy ny teny hoe ka mitaona ny sasany hivavaka aminy lasa tsy Andriamanitra ny hita zany fa izy dia lasa izy mitompoin'le olona izy no azakazan'olona fa tsy any amin'Andriamanitra tsony fa Andriamanitra afaka miasa amin'ny fomba rehetra izy amin'ny rehetrarehetra afaka miteny izy na amin'ny hoe amintsika samy raha vavy eto afaka miteny izy mampiteny izy afaka miteny koa izay mialala mpanompon'Andriamanitra izay mitoro teny ohatra miteny amin'ny fomba maro isan-karazany amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra fa zay tsika zany mila mahay le manana le fanahy mamantatra ny avy amin'Andriamanitra sy tsy avy aminy Paul zao nisy fotoana le vehivavy anankiray hoe reo iza tena ran'le vehivavy le niteny reo dia hoe mpanompon'Andriamanitra reo mitory an'Andriamanitra reo nefa inona hoy izy Paul mangina ianao miala ao aminy ianao ry fanahy maloto satria fantany Paul fa fanahy sandoko ny ao anatiny manana le esprit discernement zany Paul tao anatiny ka nahatonga n'le vehivavy hoe miala le fanahy tao anatiny satria fantatry ny Paul tsy avy amin'Andriamanitra be dia be tokoa le maminany amin'izao be dia be tokoa miteny amin'izao fa tsy izy rehetra ary fantatra foana hitanao foana ao amin'ny fiainana satria le vokatra ny fanahy mila hita eo amintsika ary matetika koa mahatonga ny fanahy ratsy tafiditra ohatra raisiko ohatra tafiditra misy varavarana mivoa idirany eo amintsika raha tsy nitandrina atsika ka mety haka sandoko izy amin'ny faminaniana sy ny nofy afaka maka sary izy na ohatra endrika izy ampahitany atsika nefa le izy zany tsy avy amin'Andriamanitra satria le mety hoe nisy lalana ny dirany ao fa rehefa tsika tena hoe miaina amin'ny fatahoran'Andriamanitra amin'ny fahamasina fahamarina sarotra amin'ny satana angalatra an'le idirany ao amin'izay hoe hampanofy atsika na hampaminany atsika fa rehefa tena tsika miaina amin'ny fahatahorana azy sarotra aminy ary tsika koa mila mahafantatra hoe tsy avy aminao zao Jesosy didina amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery zany dia fantatsika zao ary Jesosy mikonfirme Andriamanitra dia mikonfirme an'ireny nofona fahitana omeny atsika reny tsy tonga ho azy fa tsy maintsy konfirmeny iny na konfirmeny aminao indrona intelo na konfirmeny amin'ny olona hafa koa ampahalalany an'le izy dia mikonfirme izy be dia be zany hoe fomba hitenenan'Andriamanitra amintsika fa araka ny teny teo hoe tsy izay manao mitokotopoko tsy izy rehetra maminany tsy izay rehetra manofy avy amin'Andriamanitra nefa hoy izy fa izay rehetra manao ny sitrapony le tena izy zany le manao ny sitrapon'Andriamanitra na amin'ny tentsika nanao zao nefa ny sitrapon'Andriamanitra tsy ao anatintsika na miteny eto ohatra na miteny le nofo miteny le fahitana nefa tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra atsika dia anisan'ny maminany sandoka zay efa anisan'izay manofy tsy izay fa matoy ianao mandeha ny fatahoran'Andriamanitra mandeha ny fahamasinana matahotra an'Andriamanitra amin'ny rehetrarehetra tsy handainga aminao zany Jesosy tsy hanome toloboy inona maty teny analyse hoe hanome zavatra tsy inona maty misy hoe zanako izy angataka zavatra amiko moa ve izy hanome vato atsika izy tsy hanome an'izany mihitsy Jesosy fa matoa ny fanahy nefa napetrany ao amintsika dia tehirizitsika tsara zahintsika toetra isan'andro araka ny teny rahavavy teo toetra amin'ny finoana ve za fa rehefa ao anatintsika finoana rehefa ao anatintsika Jesosy tsy afaka ny devoly angalatra nan'ireny nofontsika revelationtsika reny mila angatana mila ivavahana koa reny arovana amin'ny rahan'i Jesosy mba tsy ahafahan'ny satana miditra ary voninahitra an'Andriamanitra irery ihany averina any amin'ny tompony andraikitra ny fitenenana